Ny mpilalao sy ny mpipenera malagasy zany sy ny fanomanana amin'ny ankapobeny ihany koa no dia efa mandeha amin'izao fotoan'izao misy moa ireo fandaminana izay azavaindrareo avy ao anivon'ny fédération hamandrina ity faninanana ity. Ho andrareo amin'ny fédération dia efa mipetrapetraka avokoa ny fandraisana rehetra ity kanina 13 sy 20 ity fa amin'ity hariva ity dia mikasika ny fandaminana eo amin'ny fivarotana ny tapakila no hitondrany ny filohan'ny fédération fanazavana amintsika ampakafy izany taranja baolina lavalava izany. Eo amin'ny fanomanana kosa dia tena mahita tsara tsika fa miezaka tokoa ny fédération zany nandefa ny mpilalao antsika zany anomatena tsy Afrique du Sud eto dia misaotra n'ireo sponsor zany sy ny mpanampy tamin'ny manana zany niara-niasa tamin'ny fédération nanatosana zany lalao fanomanana ho an'ny Afrique izay. Raha ho an'ny fandraisantsika ny eto toerana ihany kosa ny fandraisana lalao amin'ny ankapobeny izao aiza ny fanomanana ho anareo fédération na inona ny tsara ho fantatry ny mpakafy ao anatin'ny tontolo ny taranja baolina lavalava. Ny zavatra anina amin'ny ankapobeny aloha dia efa mipetrapetraka avokoa ny fanomanana rehetrarehetra zany eo amin'ny lafiny teknika zany eo amin'ny lafiny fandaminana amin'ny ankapobeny eo amin'ny lafiny sécurité eo amin'ny lafiny transport ho an'ireo vahiny sy ny hébergement ary koa eo amin'ny indrindraindrindra eo amin'ny resaka fampafatarana zany na communication sy médiatisation an'io lalao lehibe zay voatrehantsika io. Ny zavatra tiako asongadina kely fotsiny ngambany dia ny zavatra fiovana eo amin'ny resaka fivarotana ny tapakila zany sy ny momba ny tapakila. Ny tapakila amin'ity tompilalaovana kanina 2013 ity zany dia ny tapakila elektronika no ampiasain'ny fédération ka varotana mialoha izy io alohan'ny fotoana zany farafakeliny zany eo amin'ny herinandro mialohan'ny fotoana dia efa manomboka mivarotra tapakila ny fédération ary ny point de vente aloha ny hatramin'izao dia ao amin'ny 16 ny fédération zany sy eny Mahamasina fa mbola ho apina amindalana ihany arakaraka ny fitaovana zay iara-miasa amin'ireo sponsor zany sy ny sponsor Star sy ny Orange ame an'ireny le trano fivarotana billet reny zany ary ankoatran'izay moa dia ny zavatra maria koa zany dia ny vidividirana zany dia 1,000 ariary fa kosa raha ohatra ka mividy be alohan'ny fotoana ianao dia 5,000 ariary ny vidividirana zany hoe azavaiko tsara zany fa raha ohatra ianao ka amin'ny andro anaovana ny match zay vao mividy billet zany dia amin'izay fotoana zay zany dia 1,000 ariary ny vidin'ny tapakila fa raha alohan'ny anaovana ny match ianao zany no mividy be dia 10,000 ariary. Mampatsiahy ihany zay anatin'ny fédération zany amin'ilay resaka billet zany mba tsy vidy be ivelan'ny fivarotana billet mihitsy ianareo satria tsy ho tafiditra mihitsy ianareo raha ohatra ka mividy be ivelany ihany fivarotana be satria misy fisavana amin'izay hoe maha-billet elektronika azy zay eo ambavady ka tsy eken'ny machine izay billet avidinareo eny ivelan'ny fivarotana be ara-dalàna ny fédération malagasy ny rugby.